Dia mbola faly miarahaba-tsika zandrikelin'i Jesosy Kristy rehetra amin'izao fanarahantsika ny fampianarana ny tenin'Andriamanitra izao. Mbola hiara-vavaka isika. Jesosy zoko malalanay io, dia indreto indray izahay zandrikelinao, hianatra ny teninao. Dia ianao irery ihany no tianay hampianatra anay, ka dia mitenena aminay dia atao zaza endry sy mpakatoanao izahay. Amen. Ny fampianarana izay arahantsika androany indray rakizy dia mitondra ny lohahevitra hoe mizara hafaliana ny mpiandry-ondry. Mbola ao anatin'ilay fampianarana mikasika ny mpiandry-ondry ihany isika. Hitantsika teo aloha fa ny mpiandry-ondry dia nandre ny vaovao mahafaly. Namangy azy ireo Andriamanitra dia ny teny vaovao mahafaly taminy tadiditsika ve ilay vaovao mahafaly? Ilay vaovao mahafaly ny tenen'ny anjely tamin'ny mpiandry-ondry dia ilay hoe fahampamonjy niteraka ho anareo anio ao an-tanànan'i Davida dia Kristy Tompo. Dia izay vaovao izay zany rehefa hen'ny mpiandry-ondry dia faly zareo. Afaka ny tahotrany. Dia inona ary nataon'ny mpiandry-ondry? Niresaka ry zareo, vao lasa ireo anjely izay nilaza ny vaovao mahafaly tamin'ireo mpiandry-ondry dia niresaka ry zareo. Misy mpamonjy teraka hony teraka hony Jesosy Kristy any Betlehema hony ao an-tanànan'i Davida hony. Izany teny izany dia hamariny ilay teny voalaza ao amin'ny lioka toko faharoa ny andinin'ny faha-enina ambin'ny folo sy faha-fito ambin'ny folo manao hoe dia nandeha faingana izy ka nahita ny Maria sy Josefa ary ny zazakely nandro teo am-pihinanam-bilona ary noho ny efa nahita izy dia nampihely izay teny lazaina taminy ny amin'izany zaza izany. Nanapa-kevitra zany izy hoe andao hijery an'izany Jesosy zany isika. Misy zazakely teraka mpamonjy, andao tsika andeha. Dia teoneo ihany zareo dia lasa nandeha nakany Betlehema tany an-tanàna zany satria Jesosy Kristy teraka tany an-tanàna. Dia efa tenen'ny anjely tsara hoe mandry eo am-pihinanam-bilona izy ao an-tranomby izy niteraka. Dia lasa ry zareo nandeha nakany. Nitady hoe aiza ary naterahan' izany Jesosy Kristy izany. Dia hitan'ilay falanomby. Dia niditra tao izy. Dia hitan'i Jesosy Kristy zazakely mandry eo am-pihinanam-bilona. Ao anatin'ny valanomby manko misy toerana fasianan'ilay vilona izany hoe ilay ahitra omenan'ilay omby dia nampatoriany Maria reniny teo Jesosy Kristy. Dia hitan'ny mpiandry-ondry Maria dia hitan'ny mpiandry-ondry ihany koa ny zazakely. Faly ry zareo nahita fa tena marina kely ilay vaovao mahafaly ilay nitenen'ilay anjely. Dia rehefa avy namangy an'ny Maria sy Jesosy Kristy izy dia inona nataony? Nody dia hozy izy ilay tenin'Andriamanitra teo hoe nampihely izany zavatra izany. Ilay vaovao mahafaly nitenen'ny anjely tamin'azy zany hoe mpamonjy niteraka ho anareo anio dia aheliny rehefa avy eo. Nosarainy tamin'olona. Nandeha izy aloha nijery an'i Jesosy Kristy dia rehefa avy eo dia naparitaka any amin'ny olona rehetra. Nozarainy tamin'ny olona rehetrarehetra zany ilay vaovao mahafaly izay azony. Nozarainy tamin'ny olona rehetrarehetra. Dia ny zavatra tsara tadiditsika zany rakizy dia izao. Rehefa maheno vaovao mahafaly isika dia tsy tazonina ho antsika rehetrarehetra fa mila ely zany ilay vaovao mahafaly. Mila paritaka amin'ny namantsika, mila paritaka amin'ny olona hafa. Tadidio nefa fa vaovao mahafaly ihany no aparitaka amin'ny olona fa tsy ny vaovao ratsy, ny vaovao mahasosotra akory. Dia ny tenin'Andriamanitra eto no milaza ny vaovao mahafaly zany hoe ny vaovao mahafaly zany dia ny tenin'Andriamanitra. Dia rehefa mahazo ny tenin'Andriamanitra isika dia mila paritaka amin'ny olona hafa zany. Dia hitantsika eo ny toy ny hoe ahoana moa zany mba ahazoantsika hoe vaovao mahafaly? Dia fomba ahoana ny ahafahantsika mampiely ny vaovao mahafaly amin'ny olona? Fa n'ankizy kely ary tsika dia afaka mahazo vaovao mahafaly tsika dia afaka manaparitaka vaovao mahafaly. Hiara-vavaka isika. Jesosy azokinay eo. Misaotra anao indray izahay tamin'ity andro anio ity fa nianatra ny zavatra nataon'ny mpiandry-ondry. Rehefa nahazo vaovao mahafaly dia nampihely sy nanaparitaka ny vaovao mahafaly
tamin'ny namany rehetrarehetra. Dia mampianaranay Jesosy mba hizara ny vaovao mahafaly izay azonay koa zahay na dia zazakely aza zahay, dia mampianaranay. Saotra Jesosy io. Amen. Malala rehetra amin'ny tompo ampitombona mandrakarivo amintsika rehetra ny fahasoavana sy ny fiadanana. Avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy tompontsika. Hivavaka isika. Amin'ny fofeno fifaliana indray Andriamanitra no nandratanay izao vavaka izao mendrika anao. Ny oderaina sankalazaina isan'andro isaminitra isatsegondra aza. Fa Andriamanitra tomponay ianao. Amin'ny atsipiriam-piainanay mihitsy no iasanao ka nandratanay ny voninay trao. Dia mitarianay, mampianaranay isan'andro amin'ny anaran'i Jesosy Kristy zanako tompo sy mpamonjy anay. Nanaovanay izany vavaka izany. Amen. Ny ten'Andriamanitra izay voalahatra amin'ny mofinay nanjarantsika ry havana amin'ity alarobia 14 Desambra 2022 ity. Dia arak'izay hita ao amin'ny Lioka 7:20. Andininy faraka 20 hatramin'ny 9:20. Lioka 7:20 ny andininy faraka 20 hatramin'ny 9:20. Mivaky toy izao ny anaran'ny tompo sany. Ary raha mbola niaino izany ny olona, dia nandroso ny teny ihany Jesosy ka nanao fanoharana, satria efa akaiky any Jerosalema izy ka nataon'ny olona fa hiseho faingana ny fanjakan'Andriamanitra. Dia hoy Jesosy, nisy andriandahy anankiray nandeha nakany an-tany lavitra mba handray fahefana hanjaka dia hiverina. Dia niantso folo lahy tamin'ny mpanompony izy ary nanome azy farantsafolo ka nanao taminy hoe mandratoa mandra-piaviko. Fa ny vahoaka ny nankahal azy dia nampitondra teny nanaraka azy nanao hoe tsy manaiky anjakan'iny lehilahy iny zahay. Ary no tafaverina izy rehefa nandray fahefana hanjaka dia nasainy nantsona keo aminy izany mpanompo nomeny ny vola izany mba ahitany izay azony tamin'ny fandrantoana. Dia tonga ny voalohany ka nanao hoe tompoko, ny farantsanao iray efa nahazona tombo ny farantsafolo. Ro izy taminy, tsara zany ry mpanompo tsara, satria nahatoky tamin'ny kely indrindra ianao dia manapahtanana folo. Dia tonga ny anankiray koa ka nanao hoe tompoko, ny farantsanao iray efa tonga farantsa 5. Ary koa izy tamin'io, manapahtanana 5 kosa ianao. Fa tonga kosa ny anankiray ka nanao hoe tompoko, indrindra farantsanao izay no tehiriziko voafono amin'ny mosara, fa natahotra anao aho satria olona mila voatsiary ianao ka maka zay tsy napetraka ao ary-mijinja zay tsy nafafinao. Ary hoy ny tompony taminy, ny vavanao ny tsarako anao ry mpanompo ratsy fanahy, fantatrao fa izaho dia olona mila voatsiary ka maka izay tsy napetrako ary mijinja izay tsy nafaviko. Ko nahoana no tsy napetraka ao tamin'ny mpanana vola ny volako, ka rehefa tonga aho dia ny andray ny ahy mba minjanany. Ary izy tamin'izay nitsangana teo anilany, alao ny farantsa iny aminy ka omeo ilay manana farantsa folo, fa hoy ireo tamin'ny tompoko, efa manana farantsa folo izy. Lazaiko aminareo, izay rehetra manana dia omena, fa ny amin'izay tsy manana na dia izay ananany aza dia alaina aminy. Fa ireo fahavaloko tsy nanaiky hanjakako ireo dia eto aty ka vonoy eto anatrehako. Ary efa niteny izany izy dia nandeha niala ny aloha hiakatra ho any Jerosalema. Ray masonao manamasinanay amin'ny fahamarinana, ny teninao ny fahamarinana. Amen. Rehefa mandray izany fanoharana natao amin'i Jesosy zany sika, ny matetika fatatsika dia ilay mpanompo nomena talenta 5 dia nahazo talenta 5 amboniny. Misy mpanompo nomena talenta 2 dia nahazo talenta 2 amboniny. Eto ny fanoharana nomeny Jesosy, mpanompo 10 nomena talenta iray avy, na hoe nomena vola bebe ihany ny atao hoe talenta fa tsy zavatra kely bitika akory. Nomena talenta iray avy ny 7 nanao fandrantoana, hoy ny tenin'Andriamanitra, dia
nazy tompony. Ilay anankiray farany kosa nomena talenta mitovy amin'ilay teo ihany, no finosiny mosara de naleviny rehefa tonga ny tompony ihany averiny. Zany hoe tsy nitombo na hoe tsy nampitomboina ilay talenta. Nanorohevitra ny ilay mpanompo aza ilay tompony hoe maninona raha ohatra ka napetraka tany amin'ny banky, zany zao no fomba tsotra indrindra ahafantarantsika azotsika ny hevitry ny teny. Maninona raha manapetraka tany amin'ny banky, nampitomboina izany vola izany a, de rehefa tonga no raisiko mba amin'ny zana-bola. De zao no nambarany Jesoa ary tao amin'ilay fanoarana eo amin'ny 9:20. Lazaiko aminareo, zay rehetra manana dia homena, fa ny am'izay tsy manana na de zay ananany aza dia alaina aminy. Ny zavatra anankiroa ambarany zany teny Jesoa izany. Ny anankiray voalohany, ny olona de mila mahafantatra izay fananana nomen'Andriamanitra azy. Ireo nomena ny talenta rairay avy ka nanao fandrantohana ny ten'Andriamanitra, dia mahafantatra hoe inona ny omena azy io a, takiny ahoana ny lanja sy ny vidiny zany zavatra nomena azy zany, dia nampiasainy izany, nampitomboiny izany. Fa ilay nomena mitovy amin'ireo ihany farantsa anankiray nandevina izany, dia ambarany ity tenin' Jesoa ity, na de zay ananany aza esorina aminy. Fomba teneny azy hoe zay tsy manana kosa, tsy ilay farantsany tsy ananany, fa ilay saina maneritreritra ampitombo ilay farantsa zay tsy azy akory fa an'ny tompony, tsy nanan-tsaina, tsy nanan-kevitra, tsy nanam-pahendrena, tsy nanana fitiavana, tsy nanana herim-po sy risy-po hiasa na hampiasa izany rehetra zany lay tsy ananany. Ka rehefa tsy ananana izany voatanisy zany, na de zay anananao aza, raha mbola velona koa manko ny ainao, de misy fananana napetraka Andriamanitra ho tantaninao sy ampitomboinao, fa rehefa tsy izany no izy esorin'Andriamanitra aminao, na de zay anananao aza, ka na velona azy ianao ny esorina teo am-pelatananao zay anananao ka tsy fantatrao, de vao maika zava-doza no ateraka zany, fa afatesana aza no ateraka zany. Hivavaka isika. Jesoa mampianaranay hay mamaky tsara ny teninao, hay mamantatra ny sitraponao Andriamanitra amin'ny fanoarana maro samihafa zay vakinay, dininay ao amin'ny soratra masina, mba izanay mahita tokoa ny fomba entina manitatra ny ambaindain'ny fanjakanao amin'ny alalan'ny fananana zay napetraka ao am-pelatananay, fananana zavatra, fa indrindraindrindra amin'ny alalan'ny fananana saina, fo, fanahy tena tianao Andriamanitra, mikarokaroka ny am'izay ampitomboana ny fananana eo am-pelatananay ho fanitarana ny fanjakanao Andriamanitra, fa tsy fanehoana fitiavatena samyrery akory. Mitarianay mandrakariva fanay masonao amin'ny anaran'i Kristy Jesoa. Amen.